Alleloia. Mbola faly miarabanareo eran-tany aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo anio sabata faraka amin'ny telopolo ny volana May 2025. Ry hava malala amin'ny Tompo, anio dia izahako irery no hitondra ny tenin'Andriamanitra eto satria izokerika tsy eto izy zany hoe eto Belzika ihany fa tsy afaka miaraka amintsika eto izy zany satria nisy asan'Andriamanitra zany izay nataonay ny amin'ny hoe fanafahana zany délivrance ana olona anankiray zany dia izy zany afaka nandeha sur place zany tany amin'ilay olona zany dia iza zany nanampy avy amin'ny alalan'ny vidéo zany any amin'ny fanafahana ilay zanak'Andriamanitra izay voafotan'ny Tompo ihany koa. Eo ihany koa zany nisy ny tany Madagasikara zany nisy zany ny afaka mpanompin'Andriamanitra afaka niditra koa zany niaraka taminay tamin'ny alalan'ny WhatsApp zany nanafahan'ny Tompo zany ilay olona aty ampitan-dranomasina. Ry havana Jesosy dia manafaka antsika izy raha vonona isika no afahany. Misy koa zany ny olona efa natao délivrance zany hoe tsy any zany izay, tsy nakany amin'ilay olona fa afaka atao amin'ny WhatsApp. Ka raha ohatra ka mangetaheta ianao ny hoafahan'ny Tompo izany satria ny Tompo no manafaka, zay dia fitaovana fotsiny ihany, dia afaka ianao miteny aminay raha ohatra mahatsiaro voageja ianao dia Jesosy afaka manafaka anao. Zay no mahatonga ny hoe tsy maheto ny zokerika-nio satria mbola any zany amin'ny asan'Andriamanitra ilay délivrance izay nanampiko azy, ary koa zany ny mpanompon'Andriamanitra any Madagasikara zany nanampy fa amin'ny alalan'ny WhatsApp zany. Dia anio zany za rery no eto zany tondra ten'Andriamanitra ampaherezako anareo eran-tany aho satria zay zany no fotoana ataontsika anio. Dia avy eo zany tsika dia mivavaka ariran'ny tenin'Andriamanitra zany zany no fandaharam-potoana nomeny fanahy masina anio. Miala tsiny raha ohatra ka hoe mahita nareo hoe reraka satria ny asan'Andriamanitra ny délivrance izay natao dia tena lava be zany ilay délivrance natao dia vita tara zany ilay izy dia ny fanahin'ny Tompo no mampahery aheto sy ho anao koa izay miaino. Ka angataka amin'ny Tompo isika anatrehany fanahy masina, ary koa zany ahafahantsika zany handray ny teny avy amin'ny fanahy masina mba ampahery antsika tsiraray avy ary hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo misaotra mankalaza anao. Midera Jesosy satria ianao no Andriamanitra, ianao no lehibe indrindra Jesosy ary tsy misy toa anao. Jesosy misaotra anao satria mbola afaka izay Jesosy hiaino ny teny avy aminao, hiaino fampaherezana avy aminao ary koa hibebana ihany koa Jesosy satria tsy mendrika izay. Mangataka ny herinao Tompo hitafy aminay tsiraray avy. Ampitafizay Jesosy malala ny hery ny faherezanao. Aoka Jesosy ianao mihitsy no hiasa eto fa izao dia fitaovana fotsiny ihany. Tompo malala fenoy ny hery ny fanahinao izay tsiraray avy, ilay fanahy masina lehibe indrindra Jesosy satria ianao Jesosy ilay fanahy masina, ianao koa ilay ray lehibe indrindra. Ka mangataka aminao Jesosy, ary amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androako ny asa matin'ny Satana rehetra, zanatsipika izay mitady alefa ny hanafika anay eto dia adorana amin'ny ranao zany Jesosy, satria ny ranao dia afaka mandevina mandany ny fahavalo rehetra, ka tsy ambinina izany, tsy makasika anay izany Jesosy fa ianao no mandahafo manodidina anay. Ka misandrata Jesosy oka ianao hisandratra ambony dia ambony satria ianao ilay Andriamanitra. Ka misaotra Tompo, ao karakofanao amin'ny ranao Jesosy ny fotoana rehetra eto mba ho voninahitra ny ranao rery ihany. Misaotra Tompo malala Alleluia, alleluia, amen, amen. Ry hava malala amin'ny Tompo araka ny teneniko teo terim-piandohana dia iza rery no eto anio satria izokerika zany mbola tany amin'ny toerana nanaovana délivrance olona anankiray zany hoe aty Belzika zany le olona anankiray natao délivrance dia izahako sy ny olona anankiray avy any Madagasikara zany any amin'ny mpitondra fivavahana Madagasikara anankiray nanampy zany amin'ny WhatsApp. Matoa mizara izany aminareo eto dia manafaka zany Jesosy na amin'ny alalan'ny WhatsApp ary raha ohatra mangetaheta ianao. Misy ny délivrance ataon'ny Tompo ihany koa satria izy no manafaka, dia misy zany délivrance ataony ihany koa zany hoe tsy any aminao zany no misy anay
fa amin'ny lalan'ny vidéo toy izao zany dia miasa ny fanahin'ny tompo, miasa Jesosy. Ka isaorantsika ny tompo lehibe zay. Dia ny ten'Andriamanitra zany zay hoentiko an'io ampaherezako anao, dia ampaherezako ahy koa dia amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly. Asan'ny Apôstôly toko voalohany. Asan'ny Apôstôly toko voalohany no hoentintsika zany an'io sabata satria raha fantatrao tsara dia tamin'ny alakamisy teo dia andro fahatserovana ny niakaran'ny tompo tany an-danitra. Amen, amen, amen. Raha ohatra ka niaino anao tamin'ny en direct koa tamin'ny alakamisy dia netiko teto zany ny amin'ny Asan'ny Apôstôly teo amin'ny 15 amin'ny toko voalohany zany. Nanambara zany ny amin'ny niakaran'i Jesosy ho any an-danitra. Io zany no netiko teto tamin'ny alakamisy ala zany tamin'ny fotoam-bavaka en direct. Fa an'io zany dia atao amin'ny Asan'ny Apôstôly ihany zany fa hijery bebe kokoa zany isika an'io ny amin'ny hoe iza marina moa ilay fanahy masina. Iza moa io fanahy masina io? Fantatrao hoe io fanahy masina izay nambara amin'ny ten'Andriamanitra ary koa ny nampahafantarin'ny tompo fa ho avy ny fanahy masina rehefa lasa ho any an-danitra izy. Manana ny fanahy masin'Andriamanitra ve ianao? Satria raha tsy misy ny fanahy masin'Andriamanitra isika dia tsy ho tafiditra lanitra mihitsy tompoko. Satria ny fanahiny iray ao anatintsika no fanahy masina manazava antsika ary koa manamboatra antsika izany. Amen. Ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly toko voalohany dia hofitiniko kely ny zavatra nambarako teto tamin'ny alakamisy zany tamin'ny en direct. Eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 9:1 zany dia nanambara any Jesosy izay nakarina ho any an-danitra. Nakarina ho any an-danitra Jesosy. Nefany alohan'izy nakarina ho any an-danitra dia niteny izy zany tamin'ireo mpianatra zany. Niteny izy tamin'ireo mpianatra, andao vakiantsika ihany satria izay zavatra tsapako eto. Asan'ny Apôstôly toko voalohany 1:1. Hoy ny tenin'ny tompo vakiko amin'ny anarany. Ny titre dia hoe ny niakaran'i Jesosy ho any an-danitra. Koa izay tafangona teo dia nanotany azy hoe tompoko, amin'izao va no ampodianao ny fanjakana ho amin'ny Israely? Fa hoy kosa izy taminy, tsy anjaranareo no ahafantatra ny andro na ny fotoana izay efa notendren'ny ray amin'ny fahefany irery ihany. Fa azo hery anareo amin'ny atongava ny fanahy masina aminareo. Ka ho vavolombeloko any Jerosalema sy manerana any Jodia sy Samaria ary hatrany amin'ny farany tany. Rehefa nilaza izany Jesosy dia nakarina raha mbola nijery izy ireo, nisy rahona nitondra azy ka tsy hita ny maso intsony izy. Ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy dia indreo nisy roalahy tonga teo anilany ny akanjo fotsy ary niteny hoe, ry lehilahy Galiliana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy zay nampiakarina niala taminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy indray tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Amen. Ry havana, eto zany dia manambara fa i Jesosy zany dia nakarina ho any an-danitra. Zany hoe izy tsy niakatra irery fa nampiakarina, zany hoe nampiakarina iray zany nakany an-danitra. Ry havana, ny tompo dia niteny izy izany tamin'ireo mpianatra alohan'izy ampiakarina hoe 15 fa ahazo hery ianareo amin'ny atongava ny fanahy masina aminareo ka ho vavolombeloko any Jerosalema sy manerana any Jodia sy Samaria ary hatrany amin'ny farantany. Amen. Ry havana, ny teny zany ny tompo eto, zany hoe misy teny napetraka Jesosy zany eto. Ny teny napetrany dia ny hoe azahoana hery zany ny amin'ny atongavany fanahy masina. Amen. Zany hoe hoy zavatra ho raisina zany eo. Tsy maintsy ho raisina zany ilay fanahy masina, ho tonga zany ilay fanahy masina. Mazava tsara ny ten'Andriamanitra. Ny tompo no niteny zany teto hoe fa azo hery ianareo amin'ny atongava ny fanahy masina aminareo. Dia ao aorianan'izay zany dia miteny zany ny tompo hoe ka ho vavolombeloko any Jerosalema sy manerana any Jodia sy Samaria
ary hatrany amin'ny farantany. Amen. Ry havana, rehefa mandray ny fanahy masina isika dia ahazo hery aloha, ahazo hery isika. Ny fanahy ny iray ao anatintsika dia tokony tsy ho isy fanahy ratsy intsontsika ao anatintsika. Amen. Rehefa ao anatintsika zany ny fanahy andray, rehefa ao anatintsika ny fanahy iny dia tokony tsy isy fanahy ratsy intsony, satria hoe fanahy masina dia andray atao hoe fanahy ratsy. Zay le any satana izay. Dia tokony ilay fanahy masina no ao anatintsika. Tokony ahazo hery isika amin'ny alalan'ny fanahy masina izany. Dia ao aorian'izay dia tokony ho vavolombelon'i Jesosy izany isika. Ho vavolombelony. Eto izy niteny tamin'ireo mpianatrany hoe ka ho vavolombeloko any Jerosalema sy manerana any Jodia sy Samaria ary hatrany amin'ny farantany. Ry havana, hatrany amin'ny farantany no tokony ho vavolombelon'ny Tompo isika, fa tsy hoe kory ao amin'ny fiangonana misy ianao ihany, na hoe kory amin'ny toerana tokana ihany. Tsy maintsy tonga hatrany am-parantany ny tenin'Andriamanitra. Jesosy dia manavitra zay olona rehetra tiany ho afaka zany, tiany ho afaka avokoa ny olona rehetra. Tiany avokoa tsika rehetra. Jesosy dia vonona hanafaka anao raha te ho afaka amin'ny fatorana ianao. Fa tsy maintsy ianao manaiky izany hiala amin'ny ratsy. Tsy maintsy misy divorce ataonao amin'ny fahavalo ao. Tsy maintsy misaraka amin'ny fahavalo ianao. Ry havana, izay no mahatonga ny hoe atanteraka ny délivrance. Tsy maintsy misy fisarana amin'ny Andriamanitra kely ao. Tsy maintsy fantatrao hoe inona ny Andriamanitra kely tompoinao. Zay ianao vao afaka hiaraka indray amin'ny Jesosy zany. Zay vao afaka hitoetra aminao ny fanahy masina iray zany. Zay zany ny eo amin'ny Tompo zany. Dia noho ny avy eo zany eo amin'ny 5:7 dia rehefa nilaza izany Jesosy dia nakarina. Ry havana, nakarina Jesosy ho any an-danitra. Nakarina ho any an-danitra izy dia nisy rahona zany nitondra azy. Amen. Rahona no nitondra Jesosy nakany an-danitra. Lalaitsika sary zany tena mahafinaritra be zany. Nentin'ny rahona ny Tompo hiakatra ho any an-danitra. Ary ny tenin'Andriamanitra dia manambara hoe ka tsy hita ny maso intsony izy. Amen. Tsy hita intsony izany Jesosy noho ny efa lasa nakany an-danitra zany. Tsy hitan'izy ireo intsony zany. Dia noho ny avy eo efa nambarako teto tamin'ny alakamisy fa ireo mpianatra an'izany dia mbola nandinika ny lanitra teo ihany. Nefa lasa nefa Jesosy. Efa tsy hita intsony zany ny Tompo. Dia indreo nisy roa lahy tonga teo anilany miakanjo fotsy. Anjely zany tonga teo anelan'izy ireo zany niteny tamin'izy ireo. Hoy ireo anjely tamin'ireo mpianatry ny Tompo hoe ry lehilahy Galiliana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy zay nampiakarina niala taminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy indray tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Amen. Ry havana, ho avy Jesosy eny amin'ny rahoanlanitra. Ho avy izy ampiakatra antsika izay vonona ihany. Fa tsy hoe kory hoe arianany Jesosy na hoe arianany Andriamanitra. Ry havana, tsy marina izany. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra eto fa ireo anjely roa lahy dia niteny hoy izy hoe iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy indray tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Amen. Ry havana, tahaka ny nahitan'ireo mpianatry ny Tompo any Jesosy nakarina nakany an-danitra no ahitantsika izany raha mbola vela isika ny fiavian'i Jesosy. Raha mbola eto isika, raha mbola tsy maty zany isika. Dia ohatr'izay ny ivoahan'i Jesosy any amin'ny rahoanlanitra. Ho avy Jesosy. Aza mba minomino foana zavatra tsy marina. Hoe Jesosy ery na Jesosy aty. Ok, isika tena hitandrina mafy dia mafy tompoko. Fa maro ny mpamina ny sandoka. Maro ny mpandainga. Mila ianao mitady ny Tompo ianao manokana mitady azy. Aza mba minomino foana amarino amin'ny alalan'ny teny zavatra henonao. Amarino hoe aiza amin'ny Baiboly no misy an'izany hoe ianao Jesosy na hoe arianany Jesosy. Ry havana, mila mitandrina mafy dia mafy isika.
raha ny teny tamin'ny témoignage ataoko teto efa ela efa ntaonany maro hoe tonga tatao trano Jesosy nanao opération izay ny anankiray. De taloha an'izay tamin'ny taona maromaro teo aloha dia tonga tatao trano koa ny tompo ny teny eniko ny feoany, fa tsy miteny aminareo hoe mitongava aty an-tranoko fa hoe ato Jesosy. Tsy miteny an'izany mihitsy ahako. Izao no niaona taminy, izao no nianao izao no niaona taminy izako. De ianao koa afaka miaona amin'ny Jesosy, afaka miaona amin'ny tompo koa ianao, fa aza matoky olona hoe ary Jesosy na ary Jesosy. Lainga izany, tsy anatin'ny tenin'Andriamanitra izany. Asaivo hamarin'ny olona ny teny izay ambarany aminao mba tsy ho voafitaka ianao, mba tsy ho voafitaka ianao. Ry havana, ny tenin'Andriamanitra raisitsika anio dia avadikintsika ny baiboly ao amin'ny toko faharoa. Toko faharoa ny amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina izany. Zay izany le izy. Ny tenin'ny tompo aty amin'ny toko voalohany 15 hoe fahazo hery ianareo amin'ny hatongavany fanahy masina aminareo. Zay zany ny tenen'ny tompo. Fahazo hery ianareo amin'ny hatongavany fanahy masina aminareo. Dia ato amin'ny toko faharoa dia manambara zany tenin'Andriamanitra fa tonga izany ny fanahy masina. Izay le ohatrany tamin'ny lakamisy teo le fahatserovana ny amin'ny ny karan'i Jesosy tany an-danitra zany moa ny tamin'ny lakamisy teo. Fa anitsika zany hijery amin'ny hoe iza marina moa le fanahy masina. Io fanahy masina iendrasan'izy ireo io ho avy ny fanahy masina, ho avy zany ny amin'ny Pentecoste. Zay no hevin'ny fanahy masina. Dia rehefa ho tonga ny fanahy masina dia fantatra hoe iza marina io fanahy masina io. Fa tamin'ny lakamisy dia ny fahatserovana ny ankaran'ny tompo tany an-danitra. Ry havana, izy io fanahy masina asain'ny tompo nandrasan'ireo mpianatra io. Ndao vakintsika ny amin'ny toko faharoa 15 ka hatramin'ny 4 no vakintsika. Hoy ny tenin'ny tompo vakiko amin'ny anarany. Ny titra dia hoe ny nirotsahan'ny fanahy masina. No ny tonga ny andro Pentecosta dia teo amin'ny toerana iray izy rehetra, ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofofo, ka nanenika ilay trano ny angonany, ary nisy lehilahy maro nitarehin'afo niseho taminy, izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona, dia samy feno ny fanahy masina izy rehetra ka niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenenany fanahy masina azy. Amen. Ry havana, ilay fanahy masina izany ilay nitenen'ny tompo ato amin'ny toko voalohany hoe fahazo hery ianareo ny amin'ny ilatsahany fanahy masina, ny amin'ny hatongavany fanahy masina aminareo. Dia io fanahy masina io zany dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto amin'ny toko faharoa fa izy io zany tonga izany avy amin'ny alalan'ny rivotra mahery mifofofofo. Amen. Rivotra mahery mifofofofo avy any an-danitra izany. Dia nanenika zany ilay trano ny angonan'izy ireo zany. Ary koa nisy lehilahy maro mitarehina afo niseho taminy. Ry havana, mampatahotra izany raha ohatra ka hoe mahita isika toyna lela maro mitarehina afo niseho tamintsika izany. Izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona. Amen. Ry havana, ny fanahy masina dia samy mahazo sika tsiraray avy rehefa ao amin'i Jesosy. Samy mahazo. Aza malahelo ianao, aza mieritreritra mihitsy hoe ny olona hafa ihany no mahazo ny fanahy masina. Eto ny tenin'Andriamanitra dia manambara hoe nizarazara ilay fanahy masina zany dia nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona, ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona. Dia samy feno ny fanahy masina izy rehetra ka niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenenany fanahy masina azy. Amen. Ry havana, aoka ianao ny hamaky ny toy ny tenin'Andriamanitra fa fagagana lehibe no ataon'ny fanahy masina rehefa tonga eo amintsika ny fanahiny iray. Fagagana lehibe. Io fanahy masina io dia
Andriamanitra ihany ny fanahy masina, ary koa Jesosy ihany ny fanahy masina. Satria ary amin'ny Genesisy dia manambara fa ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambony rano. Afaka vakianao izany to vakiantsika. Genesisy toko voalohany. Genesisy toko voalohany dia vakiantsika ny eo amin'ny 1:2. Hoy ny teny ho vakiako amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina no teo ambony lalina, ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba teo ambony rano. Amen. Hitanareo zany. Ny fanahin'Andriamanitra nanomba teo ambony rano. Io ilay fanahy masina io. Ny fanahin'Andriamanitra nanomba teo ambony rano. Io izy io, ilay fanahy masina, ilay ho avy amin'ny Pentekosta. Fa tsy miandry Pentekosta tompoko, fa rehefa ao amin'ny tompo isika dia ny iray anome antsika ny fanahiny ho ao anatintsika. Fa tsy maintsika ao amin'ny Jesosy aloha, tsy maintsika ao amin'ny Jesosy aloha. Zay tsika vao mahazo ny fanahin'Andriamanitra, zay vao afaka maminao antsika ny fanahy masina. Izy ilay fanahiny iray, izy ilay afaka manavao antsika. Io fanahin'Andriamanitra io, izy ilay afaka hoentintsika mandeha mitory ny tenin'Andriamanitra. Izy zao no mitory teny eto. Tsy zako akory no miteny eto fa ny fanahy masina. Araka ny teneniko teo hoe délivrance no nataonay. Tena hoe nahatra be délivrance nataonay zany teo amin'ny alalan'ny WhatsApp zany no nidirako amin'ny vidéo nanaovana délivrance zany. Dia naharitra be efa tara vao vita. Dia noho ny vita dia tsy maintsy nanao repos kely aloha za satria vizaka loatra. Dia avy natory ako, avy sasa zany dia natory dia naveo aho, zay vao nameny tompo teny, efa fantatra fa nomeny tompo teny. Izy no manambara eto, tsy nanomana ako. Tsy nanomana ako satria ny tompo te hampahery anao, te hampahery ahy koa. Zay ilay fanahy masina. Izy no miteny fa tsy isika. Izy no miasa fa tsy isika. Zay no tonga ny tompo niteny tamin'ireo mpianatra atao amin'ny toko voalohany 9:9 hoe fahazo hery ianareo amin'ny hahatongavany fanahy masina aminareo, ka ho vavolombeloko any Jerosalema sy manerana any Jodia sy Samaria ary hatrany amin'ny farantany. Amen. Izy no manome ny hery, izy no manambara zay tiany ambara amonjeny ny fanahy. Amonjeny ny fanahy. Izy no miasa koa anatin'ny délivrance, ny fanahy masina no miasa. Izy no manafaka. Izy no mamany fatorana. Io ilay noraisin'i Jesosy ihany koa any amin'ny bokin'ny Matthieu tamin'izy atao batisa. Zay ilay fanahy masina. Zay ilay fanahy masina endrasan'ireo mpianatra amin'ny andro Pentekosta. Fa amin'izao tsy miandro Pentekosta isika to. Misy na mandeha hivavaka rehefa tonga ny Pentekosta dia hoe mieritreritra hoe ho masina be amin'ny fotoana io, tsy atopoko. Isan'andro isika dia tokony ho masina. Isan'andro. Isan'andro tokony handray ny fanahy masina isika izy ambatan'olona. Fa tsy miandro hoe andro Pentekosta na hoe andro Pasika ry havana mitandrema tompoko. Fa tena fetsy ny fahavalo. Jesosy noho izy vita batisa atao bokin'ny Matthieu toko 4. Noho ny vita ny batisa dia ny tompo ny fanahy masina tonga tamin'ny fanahy masina. Oka ianao ijery ny tenin'Andriamanitra. Vakio ny Matthieu toko 4 dia aoko vakianao manomboka ny 1:10 manambara eo ny amin'ny Jaona mpanao batisa, zay nanambara ny amin'ny hoe izy dia manao batisa amin'ny rano. Fa Jesosy Kristy tompo ilay va Nazareta, izy no manao batisa antsika amin'ny fanahy masina sy ny afo. Zay teneny eo amin'ny 1:10 eo amin'ny tapany ambanimbany eo atao amin'ny Matthieu toko 4. I Jesosy no manao batisa antsika amin'ny fanahy masina sy ny afo. Tsy maintsy misy afo ao anatintsika, afo lanitra. Zay tsika vao vita ny asan'Andriamanitra. Dia noho aveo noho efa vita batisa i Jesosy dia mazava tsara ny tenin'Andriamanitra fa nahita i Jaona teo ny amin'ny hoe ny lanitra zany dia nisokatra eo amin'ny 10:20 zany atao amin'ny Matthieu toko 4. Nisokatra ny lanitra ary hitany
ny fanain'Andriamanitra. Amen. Hita ny fanain'Andriamanitra nidina tahaka ny voro mahilala nakeo ambonin'i Jesosy izany. Amen. Zay le izy. Ilay fanahy masina nidina avy any an-danitra satria sokatra ny lanitra tamin'i Jesosy vita batisa. Ry havana, tsy maintsy vita batisa amin'ny rano be isika, batisa ny fibebahana. Zay no notoriany Petera atao amin'ny isan'ny apôstôly 2:7 vakio ny ten'Andriamanitra. Io le batisa ny fibebahana, fa tsy batisana olona kely akory, zazakely akory, fa eto dia hoe batisa ny fibebahana. Io no notoriany Jesosy. Io ihany koa no notoriany Jaona mpanao batisa. No ny vita batisa i Jesosy dia nisokatra ny lanitra, dia nidina avy any an-danitra, ny fanain'Andriamanitra nidina tahaka ny voro mahilala nakeo amboniny. Amen. Satria hiasa Jesosy, anao ny asan'Andriamanitra Jesosy. Izay le izy tsy maintsy mandray le fanahy masina tsika. Zay le fanahy masina. Tsy maintsy mandray ny fanahy masina isika, zay tsika vao mahavita ny asan'Andriamanitra. Zay no ny andrasan'ireo apôstôly, ireo mpianatry ny tompo. Izy ireo dia 20 tao amin'ny trano ambony, chambre haute. Dia izy ireo no nandray ny fanahy masina. Zay zareo vanomboka nitory. Afaka vakinao ny tantara lavabe raha avakiko eto, fa nitory izy ireo ary maro ny asan'Andriamanitra nataon'izy ireo. Ry havana, mila ny fanahy masina isika. Zay isika vao afaka manao ny asan'Andriamanitra. Mila ny fanahy masina isika. Mila atao batisa, batisa ny fibebahana, zay vao mandray ny fanahy masina. Raha tsy vita batisa amin'ny rano be ianao tompoko, dia aoko fatatrao fa tsy batisa ny fibebahana zany natao taminao. Ary tsy afaka andray ny fanahy masin'Andriamanitra ianao. Mazava ny tenin'Andriamanitra. Tsy hoe kory izany manamboaboatra ny tenin'Andriamanitra eto, fa zay ny ambara fanahy masina eto. Mazava ny teny batisa ny fibebahana. Zay no tenen'ny ndovakitsika. Tenen'ny Petera eto amin'ny 9:7 atao amin'ny isan'ny apôstôly 2:2. Hoy ny tenin'ny Petera ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Hoy Petera taminy, mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra, mba azo famelana ny elokareo, ary anareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Amen. Ry havana, mazava tsara ny ten'Andriamanitra. Andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Zay le fanahy iray ho raisitsika rehefa vita batisa ny fibebahana isika. Ry havana, izay no ten'Andriamanitra hoentiko aminao anio. Asay ny fanahy masina mijanona eto ako. Fatatrao zao anio ny fanahy masina. Fanahin'Andriamanitra. Jesosy niakatra any an-danitra ary tany ny tompo nefa tonga tany izy. Zay Andriamanitra vao napidina ny fanainy tamin'ireo mpianatra ny tetỳ ambonin'ny tany. Zay izy ireo vao nanao ny asan'Andriamanitra. Tonga aminao ny tenin'Andriamanitra anio. Manana ny fanahy ny tompo va ianao sa tsy? Manana ny fanahy masina va ianao sa tsy? Sao sanatria ka mbola fanahy ratsy no ao anatinao. Zany hoe fanahin'ny Satana, na fanahin'ny Losifera, na fanahin'ny Belzeboba, fa tsy fanan'Andriamanitra. Ry havana, ivavaka isika, tondram-bavaka anao ako. Raha ohatranao ka te hibebaka anio eto amin'ny tompo no momba ny tenanao. Engane ianao tena hibebaka tokoa satria Jesosy miantso antsika. Ry havana, tsy moramora ny miditra any an-danitra. Tsy maintsy misaraka amin'ny fahavalo isika. Hoe teo amin'ny tompo ny tenanao, amin'izao andro sabata izao mibeba ianao. Na tsy anio ary ianao no miaino izao tenin'Andriamanitra izao, fa raha pitsona amin'izay malalaka anao, ka raha hibebaka anao dia mibeba. Mangata amin'ny tompo mba ho afahany, mba ny fanahy ny toetra ao anatinao. Fa raha fanahy ratsy ny ao anatinao, dia aoko fatatrao fa afo no miandry anao, afo be no miandry anao, elo no miandry anao. Ry havana, ny fahavalo dia tsy faly. Ny fahavalo dia ratsy fanahy. Hita izany anatin'ny délivrance, hita izany. Fa ratsy fanahy ny fahavalo, ary tsy mitsitsy amintsika ny fahavalo. Fa misitona izy makany amin'ny elo, ary maro ny fanahy voafatony any amin'ny elo.
ry havana ivavaka itsika maranantsika ny fotoana, ivavaka itsika tompoko. Jesosy malala o, misaotra anao ny amin'ny teny izay nomenao anay teto Jesosy. Misaotra tompo mankasitraka Jesosy ny amin'ny fitiavanao sy famindramponao, satria anao Jesosy ano miteny, ka raha miteny anao tompo tsisy ny mahasakana. Misaotra Jesosy ny amin'ny fampafantaranao ny fanahy masinao. Misaotra fanahy masina, indreto izay fanahy masina miantso anao, okenao ikasika ny olonao tsiraray avy. Mamela Jesosy ny heloka tsiraray avy, reo tompony olonao zay mibebaka aminao Jesosy. Tompo malala eno ny fibebahany. Tompo, raha misy Jesosy andrainao tompo sy mpamonjy ny fiainany Jesosy dia okenao tompo hiaino azy Jesosy. Mamindra fo aminy ianao, mamela ny heliny ianao Jesosy, satria anao tompo mpamindra fo ianao, mpamela heloka ianao. Andriamanitra tsara indrindra ianao, Andriamanitra lehibe indrindra ianao Jesosy. Misaotra ny amin'ny fitiavan-dehibe, misaotra ny amin'ny famonjena izay nataonao taminay, misaotra ny amin'izao fotoana izao Jesosy, satria tompo tanteraka izao fotoana izao Jesosy na dia foy ary. Jesosy eo raisy ho voninahitra anaranao Jesosy malala. Ampalalao anay Jesosy zanakao tsiraray avy, zavatra miandry anay tompo raha tsy mankatoa anao izay Jesosy io. Oka tompo hiasa aminay tsiraray avy ny fanahy masinao. Amboary Jesosy izay zanakao tsiraray avy, satria tompo mbola misy ny fotoana afanay mibebaka. Mbola mamindra fo ianao ray, ka mankasitraka anao. Misaotra Jesosy, misaotra fanahy masina, misaotra ray malala, ny voninahitra dia ho anao rery any. Misaotra ny amin'ny teninao, misaotra ny amin'ny fitiavanao, misaotra ray malala. Apetraka aminao tompo izao andro alina izao, mba eo ambany tana maherinao. Arovo izay tsiraray avy Jesosy eo ambany tana maherinao. Ny voninahitra Jesosy dia ho anao rery any, hatramin'ny taloha indrindra, sy ankehitriny ary ho mandrakizay tory. Mankasitraka Jesosy. Alleluia. Amen. Rehefa malala amin'ny tompo, izay ny fotoanan'io fa amin'ny manaraka indray tsika no miaona eto. Amin'ny herinandro moa fantatrareo tsara fa misy vidéo tonga na tenin'Andriamanitra zany na témoignage tonga dia mampahery anareo ahako mifoaza tadiavy ny tompo fa efa ketsa dia ho avy Jesosy ary tsy faly amintsika ny fahavalo. Ny voninahitra dia ho an'ny tompo rery any hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay tory. Veloma daholo tompoko, tahiny Jesosy daholo. Veloma indray io. Amen.